Mianatra eo an-tongotrao. Fifalianao andray miaraka amin'ny zazakely rehetra amin'izao sabata maraina izao. Tratry ny sabata daholo ianareo. Falibe tonga ato tokantrano mamangy ianareo. Andao aloha isika hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra indray e. Akambany ny tanana, ahontrika ny loha dia akipy tsara ny maso. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra faly be izay misaotra anao satria feno fitahiana amin'ny fiainanay nandritra ny herinandro. Omenao sabata fitsaharana mba hiaraka aminao zahay zazakely, ny ankizy rehetra, dia misaotra Jesosy eo noho ny fitiavanao anay. Fa omeo fahendrena koa zahay mba hiaino tsara hankatoanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tadidinareo moa ny lohatenin'ny lesintsika mandritra n'ity telo volana ity. Fahagagana maro teo amoron-dranomasina. Misy fahagagana maro nataon'i Jesosy teo amoron-dranomasin'i Galily, dia izay no ianarantsika. Efa nahita anankiray antsika tamin'ny heriny, ilay trondro be dia be azon'i Petera sy Jakoba, Jaona sy Andrea, izay fahagagana nataon'i Jesosy voalohany niaraka tamin'i Petera izay. Ny tsenjerintsika tamin'izay fotoana izay dia ao Petera voalohany 5:7 manao hoe izy no miay anareo. Androany indray isika rankizy dia hiaino tantara vaovao mitondra ny lohateny hoe vola madinika sy trondro. Hainareo ve izany vola madinika izany? Reto misy vola madinika reto. Dia nisy tantaran'ny trondro nampiarahan'i Jesosy tamin'izay vola madinika izay. Dia ny tsenjerintsika voasoratra ao amin'ny Mateo 4:7-20 mivaky toy izao hoe andeha anarakay fa ataoko mpanarato olona ianareo. Andeha anarakay fa ataoko mpanarato olona ianareo. Andao averina farany. Andeha anarakay fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia eno amin'izay ary ny tantarantsika. Mahafinaritra be ity Fandray andro rankizy i Petera, ty lehilahy Petera ty, naman'i Jesosy angizy io na andehandeha nitsangatsangana teny amoron-dranomasina izy dia falifaly be izy nanaraka ny fasika nitsangatsangana amoron-dranomasin'i Galily iny. Dia nisy lehilahy maromaro nanatona amin'ny Petera. Dia niresaka tamin'i Petera, hono ary Petera, i Jesosy iny ve mba mandoa vola ao amin'ny tempoly mandoa izy hoy Petera. Fa reto lehilahy maromaro reto rankizy dia nitondra kitapo izy dia maneno ny vola ao anatin'ilay kitapo. Henonareo ve izany? Maneno ny vola ao anatin'ilay kitapo. Mitaky vola ange ireo lehilahy maromaro ireo dia nanontany amin'ny Petera izy raha mandoa vola ao amin'ny tempoly Jesosy. Dia hoy Petera hoe ie, mandoa vola Jesosy. Dia rehefa nandeha niverina nakany amin'ny Jesosy rankizy nandeha nakany amin'ny Jesosy Petera, dia somary nalahelo izy. Ahoana moa izany izao? Jesosy tsy manana kitapo ohatry ny nen'ireo lehilahy maromaro ireo fasiana vola. Dia ahoana moa izany? Ahoana izany dia tamin'io fotoana io tsy nanam-bola Jesosy dia ahoana izany ny atao? Dia niresaka tamin'i Jesosy rankizy i Petera. Jesosy nanontany ilay lehilahy tao amin'ny tempoly hoe andohany vola ao amin'ny tempoly ve hono ianao? Dia nitsikitsiky ange Jesosy nijery amin'ny Petera tsy mba sahirana ny sainy, tsy mba nalahelo izy, tsy mba tezitra izy fa nitsikitsiky izy nijery amin'ny Petera. Izao mandeha any ianao makany amin'ny ranomasin'i Galily io dia mitondra aranjono, dany ianao maka trondro hozy izy mahatsian'i Petera.
dia ao anatin'ny trondro sokafy ny vavan'ny trondro fa ahita vola ianao. Satria lehilahy mpakatoa Petera dia lasa izy haka trondro izy rak'izy rehefa tonga teo amin'ny amoron'ny ranon'i Galilea Petera dia nahatsipiny tao anaty rano ny aranjony dia niandry izy. Rehefa avy eo dia nisy nihetsiketsika rak'izy tao dia nosotoniny Petera ilay aranjony. Nahazo trondro rak'izy Petera, tena nahazo trondro izy dia nosokafany Petera ny vavan'ilay trondro nosokafany Petera ny vavan'ilay trondro dia jerena nisy vola tao anatin'ny vavan'ilay trondro. Tena marina ny tenin'i Jesosy, nahazo vola tao anatin'ny vavan'ilay trondro Petera dia ho arotsaka any amin'ny tempoly, ho any amin'ireo lehilahy izay nitaky vola ireo. Mahay manao fahagagana koa i Jesosy tamin'ity indray mandeha ity. Nanao fahagagana anankiray hafa indray Jesosy rak'izy. Nasiany inona hoe tao anatin'ny vavan'ilay trondro? Nasiany Jesosy vola tao anatin'ny vavan'ny trondro. Mahay fahagagana ange Jesosy. Anankiroa izay ny fahagagana hitantsika. Ilay voalohany nahazo trondro marobe Petera sy ny namany kanefa ny andro efa atoandro be, efa tsy fotoana fakana trondro intsony. Nanao fahagagana Jesosy. Ny faharoa, nasiany Jesosy vola tao anatin'ny vavan'ilay trondro rehefa nanjo ny Petera dia nahazo vola arotsaka any amin'ny tempoly. Tianareo ve miaraka amin'ny Jesosy? Mahay fahagagana ange Jesosy io Tianareo ve miaraka amin'ny Jesosy? Andaontsika hisaotra amin'ny Jesosy indray miaraka amin'ny tenintsika. Jesosy misaotra noho ny fikarakaranao fa mahay fahagagana be dia be ianao. Asa tianareo izay fahagagana anankiroa nataon'i Jesosy izay dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Manahoana daholo ianareo rankizy namako? Mino aho fa faly ianao tratry ity sabata mahafinaritra ity. Ary tsaroa fa Jesosy koa dia faly miaraka amintsika. Hiaraka mierineto ny lohahevitra faharoa indray ary isika. Izany lohahevitra faharoa izany dia mitondra ny lohateny hoe mamitaka any Isaka i Jakoba. Mamitaka any Isaka i Jakoba. Ny andalan-teny natao tsy anjery dia hitantsika ao amin'ny ohabolana 12:20 manao hoe fahavetavetana eo mason'i Jehova ny molotra mandainga fa izay olona matoky no akasitrahana. Fahavetavetana eo mason'i Jehova ny molotra mandainga fa izay olona matoky no akasitrahana. Ohabolana 12:20. Manana afatra manokana ho antsika tokoa Jesosy rankizy tao anatin'izany leson izany fa tena zava-dehibe ho asoanao ny fahatokisana. Tsy tsara ny mandainga. Rehefa nandeha ny fotoana dia efa fantatritsika fa niteraka roalahy Isaka sy Rebeka dia tsy iza izany fa Esau sy Jakoba. Esau ny asan'ny Esau dia tsy inona fa mpiasa ary ny asan'ny Jakoba kosa dia mpiandrondry sy mpikarakara tokantrano miaraka amin'ny neny Rebeka. Dia efa hitantsika koa fa natakalon'ny Esau lasopy ray baolina ngerankizy ny fizikiny. Ary io zavatra io dia tsy nieritreretin'ny Esau mihitsy fa izy fetraikany teo amin'ny fiainany. Isaka nefa tena tian'ny Esau ary nanam-pandriana hitsodrano any Esau. Ka indray andro efa antitra be zany Isaka efa tsy mahita tsono ny mason'ny Isaka. Fa i Rebeka mbola maheno tsara, mbola mahita tsara. Dia gaga i Rebeka fa niresaka natsony Isaka mangingina zany Esau. Dia izao niresaka ry zareo hoe andehana anaka hikarakara sakafo matsiro fa hitsodrano anao.
rehefa reny Rebeka izany resaka izany ka voalasa Esau dia lasa izy nakany amin'ny Jakoba. Rehefa tonga tany amin'ny Jakoba i Rebeka satria efa fantatry Rebeka koa fa efa natakalo sakafo ange le fizikiny dia ny zavatra nataon'i Rebeka dia nampirisika an'i Jakoba hoe andao fa ampiko ianao fa ianao mihitsy ny tokony handray ny tsodrano avy amin'ny dada. Ho ampiko ianao. I Jakoba nefa rakizy dia nitaitaina mafy satria nino an'Andriamanitra izy ary fantany fa fahotana izany mandainga izany. Saingy tsy naharesy lahatra neny i Jakoba ka dia nanaiky ny planina rehetra ozy mantsy ny neny Rebeka hoe zao aza matahotra ianao Jakoba, aza matahotra fa raha misy tsiny na misy ozina ho azonao dia alao fa ho azy zany handray an'izany fa tsy ianao. Dia niekeny Jakoba angerakizy ilay drafitra nataon'i Rebeka ka dia indro izy fa nikarakara sakafo angakaingana mihitsy izy mianaka ho an'ny Isaka ary nalainy ilay naka hoditra ondry zany izy dia nataony teo amin'ny tanana satria Esau volomboloina. Dia rehefa namitaka ny rainy izy izany tamin'ity fotoana ity dia lasa izy vita ny sakafo dia nanatona any Isaka izy dia gaga ihany angerakizy Isaka fa le feo ozy izy hoe ary ny feo any dia ohatra ny feo any Jakoba kanefa rehefa safosafona ny tanany dia Esau dia ny tsodrano any Jakoba rakizy Isaka satria tsy fantany intsony hoe i Jakoba io sa Esau. Voafitaka izany izy rakizy ary vokatrizay dia nisy fikorontanana teo amin'ny fianakaviana. Izay mbola ho arahantsika amin'ny lesona sy ny lohahevitra manaraka fa izao tsy tsara ny mandainga rakizy satria mampikorotana amin'ny fiainana ao an-tokantrano ary mampikorotana koa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ka Jesosy hitantsika ho ankizy izay tia milaza ny marina ny antsika ary tsy manaiky rebirebena andainga. Ka dia ny tompo momba antsika rakizy dia izay indray fiarahan'androany mametraka ny veloma mandra-piona ao manaraka indray. Veloma daholo. Manahoana daholo indray isika tanora ao amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 taona. Hiaraka kely indray isika ao anaty fotoana fohy fotsiny. Hiaraka merina indray izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Raha tsy manana boky ianao, ohatra ity ilay boky, ohatra izao. Dia afaka mividy an'izany. Satria ianarantsika isan'andro ireny mba hanampy antsika. Eny ary nandritra ny herinandro iny isika dia mianatra ny lohahevitra faha-3. Lohahevitra faha-3. Mitondra ny lohateny hoe fifandirana eo am-pianakavy. Fifandirana eo am-pianakavy. Ny toko sy andinina ataontsika tsenjery dia ao am-Petera voalohany toko faha-3 andininy faha-9. Farany miraisa saina ianareo rehetra ka miarah ory mifangatiava tahaka ny mpirahalahy mifamindrafo manetre tena. Zay ny anarantsika nataontsika tsenjery. Hono efa mifanditra tamin'ny hafa ve ianao? Efa niady tamin'ny namana? Tao anatin'ny fianakaviana, ankohonana, mpiara-mivavaka, efa nisy fanolanana ve? Minao fa efa nisy Ie, dia nanahoana ny fiantraikan'izay? Rehefa nitehirizina tao am-ponao le fihetsepo ratsy izay mety hoe valifaty, fahatezerana, fahasosorana sy zavatra ohatran'izany, rehefa nitehirizina tao dia nanahoana inona ny vokany? Inoko fa tsy tsara Ie. Mety misy ny fifandirana satria nahoana ho ianareo tsisy olona mitovy eo amin'izao tontolo izao. Na ao anatin'ny hazo anankiray ary tsisy ravina roa mitovy hoe tena tsisy valaka fa samy hafa. Dia ohatran'izany koa isika. Tsisy hoe mitovy fisainana daholo ny olona rehetrarehetra na mitovy fijery daholo ny olona rehetrarehetra dia tsy misy fifandirana. Tsia, samy hafa. Samy hafa daholo. Kanefa izao Andriamanitra dia mampianatra antsika mba iraisaina ao anatin'ny fahasamihafana. Izay ny nampianarin'Andriamanitra antsika. Ary teo anivon'ny fiangonana tany Korinto tamin'ny andron'ny Apôstôly Paoly
dia nisy fifandirana tao amin'ny fiangonana. Inona ny zava-niseho? Samy niady ny olehibe hoe ianona mpitarika mahay, ianona mpitory-teny mahay. Ny fampianaran'i Paoly tsy izy, aratsiana ny sasany, aratsiana ny sasany ary. Reto ny tena izy, ny anay ny tena izy. Ny korontana tao satria nieritreritra hoe samy manana ny fampianarana tena izy. Teo ihany koa ny teo lehibe, teo ihany koa ny nanomboka tsy nitoetra mahatoky teo anivon'ny fanambadiana. Teo no niverina nanompo sampy, teo no niverina tamin'ny fanao ratsy teo aloha izay niaina ny talohan'ny batisa. Dia rehefa tonga tao anatin'izay toe-javatra izay dia nandeha ho azy ny fikorontanana teo anivon'ny fiangonana. Tena nanahirana ny sain'i Paoly izay. Kanefa tsy nanapatra fahefany Paoly hoe ho hitanareo fa ho avy ihany dia ho hitanareo ny anjohanareo. Tsia. Nivavaka Paoly mba homen'Andriamanitra fahendrena hiatrehany an'ilay olana. Dia rehefa avy eo izy nanoratra taratasy. Nanoratra taratasy ho an'ny fiangonana tany Korinto izy. Tsy avy izy dia nandeha tany na mibedibedy ny olona satria fantany fa mety hanamafo ilay olona raha tonga dia milatsaka any izy. Fa nisy fahendrena nomen'Andriamanitra azy mba hanatanterahany ny fandaminana an'izany hoe fifandirana izany. Izao azonao atao ihany koa ny manao tahaka ny Paoly. Azonao atao ny maniry ny filaminana eo amin'ny fifandraisana. Ary ianao tsy ilay hoe mpisintona lakolosy, fa ianao ilay maniry ny filaminana. Tsy miandany amin'ny ilany na amin'ny ilany, fa tarihany fanahy masina dia mpandamina ianao. Tadidio fa ny fifandraisantsika tanteraka amin'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy dia raha mamaka tsara ao amin'ny Jesosy isika dia ny voa vokantsika dia ny voan'izy, ny voan'i Jesosy. Izany hoe ny vokatry ny fanahy, fitiavana, faharipo, be da be mihitsy ny toetra tsara rehetra. Ka raha miraikitra amin'ny Kristy isika dia manana toetra tsara, tsy tia fifandirana. Inona izany no tokony ataontsika voalohany? Mifandray akaiky amin'Andriamanitra amin'ny Kristy. Ary tokony hafantarantsika hoe aniza moa isika tia miadiady ity. Iza ny tena tompontsika? Kristy sa Satana? Fa raha ny Kristy, Kristy tsy mba tia ady izany. Manapa-hevitra, mandresa fanapa-hevitra tsara fa an'ny Kristy ianao. Ny lesona ny loha-hevitra izany izay nianarantsika nandritry ny herinandro dia nanampy antsika hafantatra fa tiany Jesosy hanana toe-tsain'ny firaisana ao amin'ny fiangonana isika. Ary tsy ao amin'ny fiangonana ihany, fa eo amin'ny ankonana, any ampianarana, eny amin'ny fiarahamonina. Nampianatra antsika ihany koa mba hanolo-tena hiainana ampirindrana miaraka amin'ireo rehetra eo anivon'ny fiangonana misy antsika. Ary mba hanapahantsika hevitra ho tia filaminana ifandray tsara amin'ny hafa. Tadidy ilay afatra nampitaina amintsika. Tiany Jesosy hananantsika, tiany Jesosy ny hananantsika firaisana eo amintsika samyntsika ao am-piangonana. Izay ny loha-hevitra izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Mazotoa mianatra ny tenin'Andriamanitra isanandro. Mandra-piona amin'ny manaraka indray. Miarabany tanora mantoanto rehetra indray ary 3 taona sy 4 taona. Miarabany zoky ny ray aman-dreny ny izany rehetra ihany koa. Loha-hevitra faharoa sahady isika amin'ny herinandro ity izay ianarantsika ny amin'ny hoe fomba fivavaka ka ny fizarana faharoa no ianarantsika indray. Ny tsenjery ny andinina tao tadiana dia ny petera voalohany toko 4, ny andininy 7 izay manao hoe fahatombotra ny faran'ny zavatra rehetra ko endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Atombotra ny faran'ny zavatra rehetra dia endre mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Tao anatin'ny fiarantsika mianatra dia nahita tantarana zatovolahy anankiray isika. Ity zatovy ity dia rehefa tany am-pianarana izy miara-misakafo amin'ireo namany dia fanaony ny manisaka kely ny sakafony rehefa hivavaka. Dia mivavaka amin'ny sakafo izy, mivavaka mangina miondrika ao izy ary rehefa vita ny vavaka mandritra ny minitra vitsivitsy dia izay izy vao manomboka amin'ny sakafo. Dia gaga reto namany hoe fa maninona raha mivavaka fotsiny fa tsy akisaka ilay sakafo.
dia nanontany azy ireto namana ny farany hoe fa inona ny antony anaovanao an'izao. Dia hoy izy hoe nananamana ary maty izy tamin'ireo taona lasa, kanefa tsy mba nivavaka ho azy mihitsy aho, fa ankehitriny aleoko mivavaka ho an'ny namako izay vao mihinana sakafo, fa tamin'izany dia naleoko nivavaka ho an'ny sakafoko fa tsy mba nivavaka ho an'ny namako. Lesona lehibe izany ho antsika. Efa mba mivavaka ho an'ny namanao ve ianao? Raha tena tianao ny namanao, mba entinao ambavaka ve ireny namanao ireny? Ny fomba fivavaka izay ilay lohatenintsika teo dia ahitantsika fa Jesosy dia nivavaka ary nanome ohatra tsara ho antsika izy. Ny fomaraina alina koa Jesosy dia nandeha nitokana ary niresaka tamin'ny rainy. Tsy nanomboka raharaha mihitsy Jesosy raha tsy avy niresaka tamin'ny rainy. Ary izay koa dia lesona lehibe ho antsika. Vao mifoha ianao, apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Miresaha amin'ilay rainao izay mahafantatra ny mombanao sy ny mahasoanao rehetra, izay vao manomboka asa mandraray ianao na mamita ny fianaranao. Aza adino izay. Jesosy ilay ohatra tsara indrindra izay tokony arahantsika. Dia aza adino ihany koa ny mivavaka ho an'ny namanao. Niza namanao dia eto ambavaka izy ireny. Meko hevitra vitsivitsy ianao ny amin'ny fomba atao rehefa mivavaka. Misy ilay karazana vavaka izay atao hoe vavaka manana dingana efatra. Toy izao izany vavaka izany hoe voalohany dia manao fiderana ianao. Rehefa izay dia miaiky ny heloka vitanao ianao. Dia avy eo manao vavaka fangatahana ary ny farany dia manao vavaka fisaorana. Izay ilay vavaka misy dingana efatra. Azonao atao ihany koa ny manao vavaka toy izay nataon'i Jesosy, izay ampianariny antsika eo amin'ny jaona toko 17. Rehefa manam-potoana ianao dia asaiko hoe mba afaka io izay jaona toko 17 izay nanaovan'i Jesosy vavaka ho an'ny mpianatra. Ka ny atao amin'io dia izao hoe mivavaha ho an'ny tenanao amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Dia avy eo mivavaha ho an'ny namanao mba iray amin'Andriamanitra izy ireny, ary avy eo mivavaha ho amin'ny hafa mba ahafantatra an'Andriamanitra noho ny amin'ireo namanao. Ny karazana vavaka fahatelo dia izao hoe miarahaba mivavaka amin'ny Davida. Ny bokin'ny Salamo dia boky vavaka. Ka izao mividiana toko anankiray na andiny maromaro amin'ny bokin'ny Salamo dia ataovy toy ny ianao mihitsy ny manatratra azy. Mety ihany koa izy ireny hira izay boky amin'ny Salamo fa natao hira dia manaova n'izany hira izany. Miara mivavaka amin'ny Davida ianao amin'izay fotoana izay. Ary ny karazana vavaka fahaefatra dia ny hoe mivavaha ho an'ny zavatra tena manan-danja. Rehefa hitanao fa misy zavatra tena manan-danja, mety hoe misy tsy salama, mivavaka ho amin'ny fanadinana, mivavaka ho amin'ny firenena na zavatra hafa manan-danja, dia eto ambavaka izany. Izany hoe tamin'ity androany ity izany isika dia efa nahita karazana vavaka azo atao raha toa ianao ka milaza hoe tsy mahay mivavaka, dia efa azonao atao ny manao anankiray amin'izy ireny. Dia manaova fanandramana, mivavaha mandrakariva, dia aza reraka, aza sasatra ny mivavaka. Asa nataony amin'Andriamanitra hatrany ny fisainanao dia ho mpinamana nareo. Dia ahita tombony be dia be ianao rehefa miray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ny rariko ry tanora mantoanto dia ny anaovantsika fanandramana hatrany ny amin'izany vavaka izany dia ahita tombontsoa isika amin'ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra. Ataovy toy ny miresaka amin'ilay namanao tianao indrindra ny firesahana amin'Andriamanitra. Dia iainao anao izy ary hamalina ny vavaka ao. Dia miratitra indrindra ny tanora mantoanto ary ho amin'ny manaraka indray. Mianatra eo tongotra